amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Ry havana malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo amen. Anio alahady 2 septambra taona 2024 alahady voalohany amin'ity volana septambra ity fa alahady fa 14 kosa manaraka ny Trinité izay mbanjinantsika sy iainantsika ary velomantsika indray ny loha hevitra vaovao manao hoe miorina amin'ny finoana ny mpino. Andeha iraintsika ny hira faneva tanan'ny firaisana. Mideranao zay ry Andriamanitra rainay satria fitiavana ianao ary tsy misy manam-pitiavana lehibe noho ianao. Eniky ny fitiavanao izao tontolo izao ka tsy injovinao sy antranao mandrakariva satria tianao. Mideranao zay fa lehibe ianao ary zay rehetra manana anao dia tsy mba havelanao angaia fa anehoanao kosa ny voninahitrao na aiza toerana misy azy ka iorina amin'ny finoana sy hivelona amin'ny teninao Andriamanitra. Tompo, atreo feno ary zao fanompoam-pivavahana tanterainay izao mba ho anitra kasitrahanao Andriamanitra fa ataonay izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, izy izay miombona sy mampiray anay amin'ny vavaka nampianarina anay manao hoe rainay izay any an-danitra ho amasinany anaranao ho tonga any ny fanjakanao ataony ny sitraponao ety an-tany takiny any an-danitra meo anay n'io izay anasazy ao anay ary mamelany elokay takiny amin'lanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanao manafana amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen.
no sitrapon'andriamanitra. aoka hoenontsika mpanajana sady heritreretintsika tsara ny sitrapon'andriamanitra izay ambarany amintsika sy tia ny iainantsika ao amin'ny teniny manao hoe: fa ianareo rehetra dia zanak'andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesoa, koa amin'izany dia aoka hanahaka an'andriamanitra nareo tahaka ny zanaka malala ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'ny Kristy ianareo. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalan'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Ry havana malala, tsy nahatanteraka izany sitrapon'ny tompo izany isika, koa andeha isika hifona ny heriteny eo anatrehany hanaraka izao vavaka izao. Vavaka isika. Ry tompo Andriamanitra masina sy marino, manoloana ny fahamasinanao sy ny fahamarinanao dia miariary ny mampanota anay. Nampahafantarinao anay ny sitraponao izay mitaona anay mba hiaina ny mahazanak'Andriamanitra anay, ho tsy manatsiny ary ho zanak'Andriamanitra mandeha amin'ny fitiavana. Manoloana izany anefa dia tsy nahatanteraka izany izahay, fa ny tenanay ny tena tianay ka tsy mahay mity ny hafa izahay, tsy marina izahay, tsy mitoetra ho zanakao marina izahay, ko mifona aminao izahay ry Tompo Andriamanitray, fa tsy nahatanteraka izany sitraponao izany. Fa ankoatra izany koa anefa dia maro koa ireo fahotana izay nataonay teo anatrehanao, na tamin'ny fijerinay, na tamin'ny fiteninay, na tamin'izay tsy takatry ny sainay akory aza. Mangataka famelan-keloka avy aminao izahay mba ho voavela heloka sy voadio ka ho afaka amin'ny faharatsianay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen.
riavana ny andriamanitra tompontsika dia andriamanitra fitiavana izay miaino ny fitarainantsika sy ny fifonantsika mandrakariva tsangana ary andray ny teny famelan-keloka izay omen'ny tompo atsika. Hoy ny tompo, izaho efa nandevina ny fahadisoanareo tahaka ny fandevina ny zavona ary ny fahotanareo tahaka ny rahony. Ko miverena amiko fa efa nanavitra anao aho, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Amen. Ko ambara ary fa voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina kosa miamidera ny tompo. Itrany amin'ny avo indrindra ho anatria manitra amin'ny fifaliana isika noho ny amin'izany famelan-keloka no raisitsika izany iomana amin'ny litorjia ny tenin'Andriamanitra isika ka ny ratsanatany ketsa no ihira.
ho aminareo aneny tompo. Ravana malala amaky siain'ny teny soratra masina isika. Zany dia hita amin'ny Samoela voalohany. Samoela voalohany, toko voalohany, ny andininy fahasivy hatramin'ny faharoapolo. Samoela voalohany, toko voalohany, andininy fahasivy hatramin'ny faharoapolo. Aminaran'i Jesosy, ary rehefa nihinana sy nisotro tao silo izy, dia nitsangana hana, ary elimpisorona nipetraka tamin'ny sezany teo anilany tolam-baravarany tempolin'i Jehova. Ary hana dia nalahelo fanahy indrindra, ka nivavaka tamin'i Jehova izy, sady nitomany dia nitomany. Ary nivoady izy ka nanao hoe, Jehova, tompony maro, raha mba hitsinjo tokoa ny alahelo ny ankizivavinao ianao, ka hatsiaro ahy ary tsy hanadino ny ankizivavinao, fa anome ahy zazalahy, dia omeko ho an'i Jehova kosa izy amin'ny andro rehetra iainany, ka tsy hokasiny kareza ny lohany. Ary raha mbola naharitra ny vavaka teo anatrehany Jehova izy, dia nodininy Eli ny vavany, fa ny tenany akapohana, ka ny molony ihany no nihetsiketsika, fa ny feony tsy rey akory, ka dia nataony Eli fa mamo izy. Dia hoy Eli taminy, mandra-pahoviana no mamo ianao, esory aminao ny divainao. Dia namaly hana ka nanao hoe, tsy atompoko, vehivavy malahelo fanahy aho, fa tsy nisotro divay natoka tsy akory, fa mamoaka ny ataom-poko eto anatrehany Jehova aho. Aza mba atao vehivavy tena ratsy fanahy ny ankizivavinao, fa ny abeny fahoriko sy ny alaheloko no nitenenako mandraka ankehitriny. Dia namaly Eli ka nanao hoe, mandehana soamatsara, ary omen'Andriamanitra ny Israely anao ane izay nangatanao taminy. Ary hoy izy, aoka ahita fity eo masonao ny ankizivavinao, dia lasa nandera vehivavy, ary nihinana izy ka tsy nalahelo tarenjo. Ary ny fomaraina koa izy ireo, ka nivavaka teo anatrehany Jehova, dia lasa nody ka tonga tao an-tranony tany Rama. Ary Elikana nahalala ny hana vadiny, ary Jehova natsiaro azy. Ary tamin'ny fahatanterahany andro dia nanananaka hana ka niterada. Ary ny anarany nataony hoe Samuel, fa hoy izy, tamin'i Jehova no nangatahako azy. Asan'ny apôstôly toko 17 andininy 7:30 ka hatramin'ny 7:70. Asan'ny apôstôly toko 17 andininy 7:30 ka hatramin'ny 7:70. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aoko ho fantatrareo rahalahy fa zany lehilahy zany no hitoriana amin'ny famelan-keloka aminareo, ary ao aminy no hanamarinana izay rehetra mino ho afaka amin'ny eloka rehetra izay tsy azo nanamarinana anareo tamin'ny lalàn'i Mosesy. Koa tandremo mifandray hiatra izay voalaza eo amin'ny mpaminany hoe, izaho nareo mpamotsy fotsy dia gaga ka levona, fa izaho manao asa amin'ny andronareo, dia asa izay tsy hinonareo akory na dia hisy ilaza aminareo aza. Ary rehefa mivoaka izy dia nangatahany holazaina amin'ny indray izany teny izany amin'ny sabata manaraka. Ary rehefa nirava amin'ny fiangonana dia maro tamin'ny jiosy sy ny proselita izay nanompo an'Andriamanitra nanaraka amin'ny Paoly sy Barnabasy, izay niteny taminy ka namporisika azy haharitra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Eo am-pitsanganana no amakitsika ny filazantsara. Filazantsara araka ny Matio toko 9. Matio toko 9 dia raisitsika amin'ny andininy 5 ka hatreo amin'ny 7.
rehefa samy nahita isika dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny tonga tao Kapernaum Jesosy dia anisy kapiteny anankiray nakao aminy ka nitaraina taminy nanao hoe, Tompoko, ny ankizilahiko mandry ao an-trano, marary ny paralysisa ka mijaly loatra. Dia hoy Jesosy taminy, ho avy aho hanasitrana azy. Fa namaly ilay kapiteny ka nanao hoe, Tompoko, tsy mendrika nidiranao ambanin'ny tafotranoko aho, fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko. Fa izao koa mba lehilahy manan-dehibe ihany ka manana miaramila izay feheziko. Ary raha hoy izao amin'ny anankiray, mandehana dia mandeha izy, ary amin'ny anankiray koa avy dia avy izy, ary amin'ny andevolahiko ataovy izao dia nanao izy. Ary noho nare izany Jesosy dia gaga ka niteny taminy izay nanaraka azy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely aza. Ary lazaiko aminareo fa maro ny avy any antsinana sy avy any andrefana no tonga hipetraka hiara-mihinana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa ny zanaky ny fanjakana dia arina any amin'ny maizina ny ivelany, any no misy ny fitomanina sy ny fikotroanify. Ary Jesosy niteny tamin'ilay kapiteny hoe, mandehana, tongava aminao arak'izay ninonao, dia sitrana tamin'izay ora izay ilay ankizilahy. Amen. Ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana, miteninao amin'ny fahamarinana. Amen. Bavaka tsika tompoko, sotra tompo, fa vovaky amin'ny teninay tokoa ny teninao. Le teninao mampiorina amin'ny finoanay, ny teninao fahazavana lalakaleanay, ny teninao manan-kery ary ankehitriny mangataka ny fanainao masina zahay. Hiasa mahery amin'ny mpanomponao izay tondra ny teny, hanambara tokoa ny sitraponao. Le fanahy masina koa nangatanay koa aminay rehetrarehetra izao, mba ahazo an'izany teninao zany ivelomanay iorina tsara amin'ny finoananao zahay. Dia amin'ny anaran'i Kristy mavonto nangatanay izany. Amen. Aminareo rehetra ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Filazantsara araka ny Matio 5:9, ny andininy 5 ka hatramin'ny andininy 7:10, izay efa novakina tamintsika teo
no angalatsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra. Mandinika lohahevitra vaovao isika amin'ity volana septambra ity. Inona moa ilay lohahevitra? Miorina amin'ny finoana ny mpino. Mandritra ity volana ity zany tsika dia hifantoka amin'izay lohahevitra izay, hieritreritra sy hijery inona avy ireo karazana endrika finoana izay tokony iainan'ny kristianina, izay tokony iainantsika izay mino an Jesosy Kristy. Andeha ary iarahantsika rehetra mamaky ny andininy fahavalo. Matio toko fahavalo, ny andininy fahavalo, iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Fanamaly le kapiteny ka nanao hoe, tompoko tsy mendrika hidirana ambany tafotranoko fa mitenena tompoko tsy mendrika hidirana ambany tafotranoko fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko. Teny nataon'ilay kapiteny. Ny kapiteny moa teo amin'ny miaramila romanina dia miaramila izay mifehy, miaramila hatrany amin'ny 100. Zany hoe nanana fahefana ary olona ambony ity miaramila ity. Manambony nahatra ambony raha ny fitenitsika amin'izao andro ankehitriny izao. Narary ny mpanompo lahiny raha ny fijery azy. Matoa zany ty kapiteny ty niantso vonjy tamin'i Jesosy ny amin'ilay miaramilany na le mpanompony dia tena tiany io mpanompo lahiny io. Nanahirana an'ity kapiteny ty nieritreritra ny aretina izay nahazo an'ilay mpanompo lahiny. Ary zay no nahatonga azy niantso vonjy tamin'i Jesosy rehefa sendra nandalo tany Kapernaomy i Jesosy. Kapernaomy moa dia tanàna teo afovoan'ny faritry Galily. Jesosy rehefa nolavy ny olona avy tany Nazareta dia nifindra tany Kapernaomy. Kapernaomy zany lasa ohatrany hoe kizie filazantsika azy ankehitriny, lasa toerana izay nipetrahany Jesosy tamin'ny fotoana matetika. Rehefa nandalo zany Jesosy dia nanatona Jesosy ity kapiteny ity niantso vonjy, nila vonjy ny amin'ilay mpanompo lahiny. Inona ary ny tokony ataon'ny olona izay mila vonjy amin'ny Jesosy Kristy? Ny olona mila vonjy amin'ny Jesosy Kristy voalohany dia manana fanetrentena. Manana fanetrentena. Hitatsika zany io amin'ny andinin'ny fahavalo izay efa novakitsika teo. Tompoko, tsy mendrika ny hidiranao ambany tafotranoko aho, fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko. Jesosy Kristy voanandre ny antsoantsony'ity kapiteny ity, ny fitarainana dia resy lahatra ary nanome toky an'ity kapiteny ity fa ho ao an-tranon'ilay kapiteny, hiditra ao an-tranon'ilay kapiteny mba ahafahany Jesosy mitsabo ilay marazy. Rehefa nandre izany ilay kapiteny dia tsy resy lahatra izy ny amin'ny hidirany Jesosy ao an-tranony. Fa inona tokoa moa ny antony nahatonga n'ity kapiteny ity hiteny hoe tsy mendrika ny hidiranao ao ambany tafotranoko aho, fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko. Ny antony dia zao, tamin'izany fotoana dia zanatany romanina ny firenena jiosy nankahalain'ny jiosy fatratra ny romanina. Indrindra moa fa ny romanina maha-romanina azy mihitsy, gentlisy izy ireo, tsy mitovy fivavahana amin'ny jiosy. Ankoatra zay koa
mbola manjanaka ny reto jiosy reto ny romanna zany rehetra zany no nampisy olana teo amin'ny romanna sy ny jiosy ary fantatry ty kapiteny ty izany ary zay no nahatonga azy ny teny tamin'i jesosy hoe tompoko tsy mendrika nidiranao ambany tafitrano koa fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizy lahiko ny antony dia fantany fa zany jesosy zany dia nivoaka avy tao amin'ny firenena jiosy taranaky ny jiosy ahoana moa ny idirany i jesosy izay jiosy ao amin'ny tranony jentilisa zavapady zany ary tsy azo atao teo amin'ny jiosy izany hoe miditra ao amin'ny tranony jentilisa izany eto na dia nanome toky aza i jesosy fa hiditra ao an-tranonyity kapiteny ty ilay kapiteny nanaiky fa izahay dia olona tsinotsinona eo anatrehanareo firenena jiosy dia tsinotsinona izahay dia olona ambany raha mitaha fivavahanareo kanefa izahay dia mino fa ianao jesosy mahay manasitrana ity marary ity ary zay no nahatonga an'ity kapiteny ty niantso vonjy tamin'i jesosy fa na dia niantso vonjy tamin'i jesosy ary izy dia tsy nanaiky nidiran'i jesosy ao an-tranony mampieritreritra ny voalaza eo amin'ny 9:7 andeha moa iarahantsika rehetra mamaky ny voasoratra eo amin'ny filazantsara araka ny Matio 5:9 ny 9:7 iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny tompo fa izahako ambaran'ity kapiteny ty mazava tsara eto fa izy dia mba olona lehibe afaka miteny afaka mibaiko afaka maniraka fa saingy zao eto izy teo anatrehan'i jesosy dia inona ny nataony niteny izy hoe tompoko tsy mendrika nidiranao ambany tafitrano koa fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizy lahiko inona moa dikan'izay dia zao te hiteny ty kapiteny ty hoe sanatry amiko jesosy raha ianao ampitoviko amin'reto olona eo ambany fahefako reto ka hibaiko anao ka hiteny anao hoe tonga avy ety antranoko ianao zay zany no antony nahatonga nyty kapiteny ty niteny tamin'i jesosy hoe tsy mila makany antranonay akory ianao fa mitenena ihany ianao dia ho sitrana ny ankizy lahiko tompoko tsy mendrika nidiranao ambany tafitrano koa fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizy lahiko ry havana ny soratra masina eto dia miteny amintsika mampahatsiahy atsika mampianatra atsika fa amin'ny fotoana izay ilan'ny olona vonjy amin'i jesosy kristy takiny tenin'Andriamanitra nitahaka nataonyity kapiteny ty manetry tena eo anatrehan'i jesosy kristy tsy mieritreritra ny hibaiko an'i jesosy kristy ary tsy mieritreritra ny aniraka an'i jesosy kristy eny mametraka fa i jesosy kristy dia ambony lavitra noho izay mety maizy azy ny olona tsirairay indraindray tokoa mantsy ry havana alaim-panahy ny olona hibaiko an'i jesosy kristy alaim-panahy ny olona hieritreritra fa izay mety sy izay tiany atao amin'ny olona tahaka azy dia tiany atao amin'i jesosy ihany koa tsy zany anefa no ampianarin'ny soratra masina eto ny ampianarin'ny soratra masina eto dia zao hoe mila vonjy amin'i jesosy kristy ianao maneke fa ianao dia ambany noho jesosy kristy maneke fa isika dia tsy tahaka an'i jesosy kristy mila manetry teny eo anatrehan'i jesosy kristy isika mba hahafahan'i jesosy kristy mamonjy atsika ary mitondra ny famonjeny eo amin'ny fiainantsika amin'ny fotoana izay hieritreretan'ny olona fa hibaiko an'i jesosy kristy izy dia tsy ho tanteraka aminy ny zavatra izay andrasany amin'i jesosy kristy
satria ny soratra masina raha ity nataonyity kapiteny teny jerentsika dia mitarika ny olona ho amin'ny fanetrentena manoloana ny voninahitra sy ny fahefana ary ny hery izay ananan' Jesosy Kristy. Ny hery sy ny fahefana izay ananan' Jesosy Kristy ahafahany manasitrana, ahafahany mitondra famonjena eo amin'ny fiainantsika no mahatonga antsika tsy maintsy manetry tena eo anatrehan' Jesosy Kristy. Ampianarin'ny soratra masina isika ry havana fa mila mahay manetry tena eo anatrehan' Jesosy Kristy ary ny fanetrentena no entitsika maneho fa olona manana finoana an' Jesosy Kristy isika manaiky fa raha mitamy Jesosy Kristy dia olombelona mpanota isika tsy mendrika olona tsinotsinona isika satria zany Jesosy Kristy zany dia masina zany avy amin'Andriamanitra ary zany no mahatonga atsika tsy hisalasala hiteny tahaka ny nataon'le kapiteny manao hoe tompoko tsy mendrika nidiranao ambany tafitranoko aho fa mitenena ihany dia ho sitrana ilay ankizy lahy teny maneho fanetrentena teny maneho ihany koa fa zany Jesosy zany dia ambony ary teny miendrika fanandratana an' Jesosy Kristy satria ny faneken'ny olona hietry ambanin'o Jesosy Kristy dia midika ho fanandratana an' Jesosy Kristy izany. Rehefa miainao anatin'ny fanetrentena eo anatrehan' Jesosy Kristy dia tsy mijery zay mety mahizy azy ny tena fa mijery izay mahizy azy an' Jesosy Kristy. Inona moa zay mety mahizy azy atsika? Samy manana izay mety mahizy azy atsika ary sarobidy loatra amintsika io izay mahizy azy atsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro fa izao eo anatrehan' Jesosy Kristy dia mijery ny mahizy azy an' Jesosy Kristy isika. Raha mijery ny mahizy azy atsika isika eo anoloan'i Jesosy Kristy dia hijery ny mahampanota atsika mba hahafahantsika manandratra an' Jesosy Kristy ary amin'ny fotoana izay anadinono ny olona fa mpanota izy eo anatrehan' Jesosy Kristy dia anandratena sy anamaivana ny mahabe mivoninahitra an'i Kristy izany olona izany. Ary zany no mahatonga ny soratra masina mampianatra antsika anio mitaky fanetrentena ny fanatonana an' Jesosy Kristy indrindra rehefa mila vonjy amin'ny isika. Takiny ny tenin'Andriamanitra amintsika ny hiainantsika izany mba hahafahantsika mandray famonjena ary indrindra hanehontsika eo anatrehan' Jesosy Kristy fa manana finoana isika ary ny finoana izay ananantsika dia finoana mitarika ho amin'ny fanandratana an' Jesosy Kristy ary fahaizantsika mietry eo anatreha. Zavatra faharoa ampianarin'ny soratra masina antsika eto dia izao ny olona mila vonjy am' Jesosy Kristy dia matoky ny heriny. Matoky ny heriny. Ny soratra masina eto tompoko tsy mendrika nidiranao ambany tafitranoko aho fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizy lahiko. Tamin'ny andron'i Jesosy Kristy dia maro ireo karazan'olona izay mitsabo. Misy marary dia tonga mitsabo manatona an'ireny karazan'olona maro samihafa ireny na teo amin'ny Jiosy na teo amin'ny Grika dia samy nanana an'ireny karazan'olona mpitsabo ireny. Fa rehefa teo anatrehan' Jesosy Kristy ilay kapiteny dia tsy mba nieritreritra an'izany hoe inona moa ny fitaovana izay ampiasain'i Jesosy entin'i Jesosy mitsabo an'ity ankizy lahiko ity. Tsy zany ny fanontanian'ilay kapiteny ary izy tsy mba niteny koa hoe aiza hoe mba jereko le fanafody any aminao Jesosy mba hahafahanao mitsabo an'ilay ankizy lahiko. Tsy zany no nataony fa ny nataony dia zao hoe mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizy lahiko. Manaiky ity
kapiteny ity fa Jesosy Kristy dia manana hery ary ny teny izay ambarany Jesosy Kristy mitondra fanasitranana ho an'izay iantefany. Ny herin'ny tenin'i Jesosy Kristy dia ampy hahasitrana. Ny herin'ny tenin'i Jesosy Kristy dia ampy hanafaka ny aretina izay mahazo ny olona. Ary zay no nahatonga an'ilay kapiteny ny teny hoe tompoko tsy mendrika nidirana ambany tafitrano koa fa nitenena ihany dia ho sitrana ny ankizy lahy. Ry havana, mila matoky ny herin'i Jesosy Kristy isika. Ny tenin'i Jesosy Kristy dia ampy ahasitrana. Ny tenin'i Jesosy Kristy dia ampy hanafaka ny fanaintainana. Raha ny dikateny izay nomena moa ny amin'ny aretin'ity ankizy lahy ity dia tena fanaintainana, fangirifirina no ny ainan'ity ankizy lahy ity. Ary zay no nahatonga an'ilay kapiteny ny teny sy ny talao tamin'i Jesosy Kristy mba hanasitranana azy. Mila matoky ny herin'i Jesosy Kristy fa tsy mitady ity karazana fombafomba maro samihafa izay entina hitsabo ny marary. Amin'izao andro tsika izao dia maro ireo karazana fivavahana izay milaza fa mahay manasitrana amin'ny fombafomba maro samihafa. Ny sasany mo ny rano, ny sasany mosara, ny sasany sy ny sisa sy ny sisa. Tsy zany ny finoana takin'ny tenin'Andriamanitra eto, fa ny ambarany soratra masina eto dia ilay finoana tahaka ny nananan'ilay kapiteny mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizy lahy. Matoky ny herin'ny tenin'i Jesosy Kristy ny olona manam-pinoana. Ny olona manam-pinoana dia miandry ny fitenenan'i Jesosy Kristy. Rehefa miteny Jesosy Kristy dia misy fanasitranana tonga. Rehefa miteny Jesosy Kristy misinda ny aretina. Rehefa miteny Jesosy Kristy dia afaka ny rofy maro samihafa. Tsy mitady ary tsy ilaina akory ny fampiasana ireo karazana fitaovana sy zavatra maro samihafa izay heverin'ny olona tsy maintsy ampiasaina amin'ny fivavahana sy fitadiavana fanasitranana amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Tsy ilaina izany. Ny ampianariny soratra masina antsika eto dia izao: henoy ny tenin'i Jesosy Kristy, tadiavo ny tenin'i Jesosy Kristy, fa ny tenin'i Jesosy Kristy ampy ahasitrana. Ny tenin'i Jesosy Kristy dia afaka hitondra fanasitranana eo amin'ny fiainantsika. Mila finoana tahaka ny nananan'ity kapiteny ity isika, ary takin'ny tenin'Andriamanitra amintsika izany finoana izany mba hananantsika fanasitranana amin'ny aretina izay mety mahazo atsika. Nampiaiky an'i Jesosy Kristy ny fananan'ity lehilahy ity finoana. Dia moa jerentsika ny 10 rahantsika rehetra mamaky ny 10 filazantsara araka ny Matio 9 ny 10 rahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nonona ry izany Jesosy sambany. Jesosy zany hatramin'izay niainany tety ambonin'ny tany dia sambany vao nahita izy hoe tsy mbola nisy finoana lehibe tahaka ny nananan'ity kapiteny ity. Na dia teo amin'ny Israely aza. Ay zany ny soratra masina eto mampianatra atsika ny kapiteny jentilisa avy amin'ny fireneny jentilisa. Fa Jesosy koa eto miteny hoe na teo amin'ny Jiosy ary tsy mbola nahita finoana tahaka izany i Jesosy. Inona ny dikan'izany? Dikan'izany dia izao: raha tsy mitandrina ny olona izay milaza ny tena no malalan'i Jesosy Kristy
malala ny soratra masina vereziny jentilisa ny amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Jesosy eto resy lahatra fa ity kapiteny izay heverina fa lehilahy jentilisa avy amin'ny firenena romanina ity dia nanampinoana mihoatra lavitra noho ny finoana izay nananany jiosy. Ary zany mampahatsiva ny soratra masina antsika ihany koa, isika izay kristiana milaza ny tenantsika ho kristiana, tahaka ny ahoana ny finoana ao anatintsika, finoana manaiky ny herin'i Jesosy Kristy, mitondra fanasitranana, mitondra fiainana, mitondra fahavelomana eo amin'ny fiainantsika ve sa finoana tahaka ny ahoana. Takiny ny tenin'Andriamanitra amintsika eto fa mila manana finoana tahaka ny ananan'ity kapiteny ity isika, finoana mihoatra lavitra noho izay fieritreretany olona izay mijery atsika. Ampianarin'ny soratra masintsika, ampianarin'ny tenin'Andriamanitra fa tokony hanana finoana lehibe. Mandrakariva moa tsika dia mialokaloka any anatin'ilay hoe ataona fa mbola kely finoana e, ataona fa mbola tsy ampy finoana e, mandra-pahoviana ary vao ampy finoana isika, ary lay finoana hitondra fanasitranana, hitondra fanafahana eo amin'ny fiainantsika. Fa takiny tenin'Andriamanitra ary takiny Jesosy Kristy ny ananantsika finoana lehibe mitondra fanafahana tahaka ny nananan'ity kapiteny ity. Satria lehibe ny finoan'ity kapiteny ity dia nahazo izay niriny izy, nahazo izay niriny izy. Dia moa iarahantsika rehetra mamaky ny 7:10. Eo amin'ny 7:10 iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Tongava aminao araka rehefa manana finoanan'ny olona, manatona an' Jesosy Kristy, manatona an' Jesosy Kristy amin'ny finoana, dia miteny aminao Jesosy Kristy hoe tongava aminao arak'izay iriny ny fonao. Ampieritreritra ihany raha isy olona iteny fa tsisy zavatra iriny, tsisy zavatra mba nandriny ny fony ilainy eo amin'ny fiainana. Samy manana izay iriny ny olona tsirairay. Fa ny soratra masina eto miteny amintsika hoe rehefa manana finoana isika, Jesosy Kristy miteny amintsika hoe tongava aminao arak'izay iriny ny fonao. Ary vavolombelony zany ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Samoela. Tao amin'ny bokin'ny Samoela, Iana dia tsy niteraka, nandritry ny taona maro, efa ho lehibe ihany, mbola tsy nahazo zanaka. Dia nanatona tao amin'ny tempoly. Ary rehefa tonga teo amin'ny tempoly, nimpisorona mihitsy no niteny, nandritry ny vavaka izay nataony ihany. Vavaka izy dia sady mihetsiketsika, ny vavany mihetsiketsika fa tsy miteny mafy. Dia hoy ilay mpisorona hoe efa mamy ve ianao ty e? Ilay mpisorona mihitsy no mieritreritra azy fa mamy. Dia ny valiteniny moa dia tsy mamy izy, tsy mamy izy fa mitondra izay manahirana azy eo anatrehan'Andriamanitra. Ary zany ry havana mety mitranga eo amin'ny fiainantsika indraindray noho ny amin'ny finoantsika an' Jesosy Kristy. Rehefa tena mitana ny finoana an' Jesosy Kristy isika, mazoto makao amin'Andriamanitra. Indraindray ane misy olona tsy ampoizitsika azy, manaraby atsika ary mieritreritra atsika ho toy ny mamo. Misy aza moa ny mpandinika sasany, mpandinika sasany mba hiteny frantsay kely ah. Dia hoy ilay mpandinika hoe la religion est un délire. Rehefa mivavaka zany tsika dia heverin'ny olona fa
midelira. Ary zany nampahatsivy ny soratra masina eto. Eritreretin'ny olona fa mideliry ianao noho ny amin'ny finoana nanao. Tsia, misy zavatra ilainao. Misy zavatra andrasanao. Takiny Jesosy Kristy. Takiny ny fivavahana izay ataontsika. Mila finoana mafiorina isika. Ary mila finoana matanjaka mba hananantsika fiainana. Mba hananantsika fanafahana. Hananantsika famonjena avy amin'ny Jesosy Kristy. Eto ampamarana ary. Ampahatsiahivina izay nambara tamintsika teo. Ny olona mila vonjy amin'ny Jesosy Kristy dia voalohany manetry teny eo anatrehany. Manoloana ny fahotantsika eo anatrehany faratsitsika, eo anatrehany tsy fahataterahantsika. Be voninahitra Jesosy Kristy. Manana fahefana Jesosy Kristy. Ary zany no mahatonga atsika manetry tena eo anatrehany. Manetry tena eo anatrehany Jesosy Kristy isika. Satria ao anatin'ny ady sarotra, ao anatin'ny olana, ao anatin'ny zavatra izay manahirana. Rehefa manetry tena eo anatrehany Jesosy Kristy isika, Jesosy Kristy hanome atsika izay ilaitsika. Nambara tamintsika teo fa ny olona mila vonjy amin'ny Jesosy Kristy matoky mihery ny teniny. Tsy mitady zavatra, tsy mitady fombafomba, tsy mitady ity karazana fitaovana maro samihafa izay ampiasaina amin'ny fivavahana, entina ilazana. Fa raha mampiasa an'izany ianao dia hita fanasitrana. Tsy lainy zany. Fa natao ho an'ny olona tsy mino zany. Fa ho anao izay mino an Jesosy Kristy, ny tenin'ny Jesosy Kristy dia ampy ahasitrana anao. Ny tenin'ny Jesosy Kristy dia ampy ahafaka anao. Ny tenin'ny Jesosy Kristy dia ampy ahazahoanao izay ilainao. Engane isika rehetra samy anana finoana tahaka ny nanana an'ilay kapiteny ka tsy hisalasala. Iteny tahaka ny nilazany hoe tompoko, tsy mendrika hidiranao ambany tafotranoko aho, fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Manoloana izany ten'Andriamanitra zany ry havako dia andeha isika hitodika aminy hanatanteraka ny vavaka ho setrin'izany vavaka isika. Misaotranao zay ry Tompo Andriamanitra rainay. Fa Andriamanitra miteny aminay mandrakariva ianao ary manome anay ny toromarika manoloana ny olana sy ny zavatsarotra samihafa izay sedrainay atrehanay ety amin'izao tontolo izao ity. Misaotra Tompo fa nampianarinao anay tamin'ity anio ity. Fa ny olona izay mila vonjy aminao Jesosy Kristy Tompo dia mila manana ny fanetretena. Izany fanetretena izany dia toetra nanananao Jesosy Kristy Tompo. Misaotra fa nanoro hevitra anay ianao mba hanana izany toetra mendrika ilaina maha-kristianina izany, indrindra moa fa eo anatrehan'ny fitadiavanay vonjy isanandro. Saingy indraindray izahay Tompo dia tsy hanananay izany fanetretena izany. Manao anao Jesosy Kristy izay mpamonjy maniry anao hanaraka ny sitraponay. Fa raha nandre izany teninao izany kosa izahay dia vonina hankatoa
vonina izay fiangonana izay kristianina tsirairay avy ny anatanteraka ka anetry tena mandrakariva eo anatrehan'ny vonina ahitrao ka tsy hanandra tena intsony izahay raha toka misy aminay eny toetra nay mihitsy aza zany indraindray. Misaotranao ihany koa Tompo fa tsy ny fanetretena ihany nampianarinao anay fa tokony hanananay ary nambaranao taminay ihany koa fa mila mahatoky ny herinao Jesosy Kristy Tompo. Mila manana ny finoananao izahay fa tsy afaka hatoky izany herinao izany zay raha tsy manampinoana. Izany herinao Jesosy Kristy Tompo izany dia afaka manasitrana anay ary ampy hanafaka na ihany koa eo anatrehan'ny olana sy ny aretina indrindra moa fa ny zavan-tsarotra izay mpahazo anay amin'izao vaninandro iainanay izao satria miarasy tokony fiainanay ankehitriny. Fa rehefa nandre izany teninao izany izay dia mahazo hery vaovao indray ary vonina manaiky ny hatoky anao Jesosy Kristy Tompo ka ny fanahinao masina izay efa nomenao anay tamin'ny alalan'ny batisa sy ireo fanokanana maro samihafa no hitoetra tenatinay mandrakariva ka ampitombo ny finoana nananay ka nananay fahatokiana anao Jesosy Kristy Tompo amin'ny androm-piainanay rehetra ka dia ho fiangonana vonina ijoro vavolombelona fa manana anao Jesosy Kristy Tompo izahay ka tsy atahotra na dia eo aza ny mety ho fanaratsiana fanarabiana izay ataon'izao tontolo izao noho ny fahatokianay anao Jesosy Kristy Tompo. Manaiky izay Tompo ary vonina ny joro vavolombelonao satria nahazo nandre izany teninao izany. Irina indrindra Tompo tsy izay fiangonana ihany fa ity firenena ity dia ho fiangonana ao firenena matoky anao Jesosy Kristy Tompo ka lay teny izay efa niraisinay dia mba hiainanay tokoa fa ianao Jesosy Kristy Tompo ho an'izao Madagasikara izao ary Madagasikara dia ho anao Jesosy Kristy Tompo ho tanteraka eo amin'ny tsirairay zany eo amin'ireo mpitondra izay mitarika anay ankehitriny ka mba hananan'izy ireny fanetretena ihany koa tsy antehatra amin'ny fahalalana na ny fahaizana fa netretena eo anatrehanao Jesosy Kristy Tompo izay hantokana mpamonjy sy mpanalalana anay aminao Andriamanitra. Dia mankasitraka indrindra Tompo ny amin'ny teninao, mankasitraka ny amin'ny zavatsoa izay natolotra ao anay fa fahasoavana ao anay ny mandray sy misitraka izany amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay ny vavakay. Amen. Sangana ny fiangonana iaraka anaiky sy anambaran'ny fanekempinoana kristianina izay raisantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao dia ny fanekempinoana apostolika manao hoe: mino an'Andriamanitra Resy Tompanao lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Vitsy nitsara ny napaka Ponty Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiaina tsy hita
nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka kavan'Andriamanitra Resto avy any aviany tsara mivelona sy ny maty mino fanay masina aho fiangonana masina manerana zao tontolo izao fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloko fitsangana ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay aoka hipetraka ny fiangonana. mira fahatelo ambin'ny folo sy valonjato ny andin'ny voalohany sy ny andin'ny faharoa no ataontsika dia androso ety anoloana ireo ray aman-dreny izay hanolotra ny zanany. Fifaliana ho antsika ry hava-malala mandray ity zaza ity dia ity zaza izay voateraka ity ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity dia i Rajoary Malala Tsiory Jaya Lorraine. Izany dia noho ny fanindrin'ny ray aman-dreny te hisaotra an'Andriamanitra tompon'ny fahavelomana sy te handray fampahirezana eto anatrehantsika fiangonana mba tomombana ny fitaizana atao amin'ny zaza. Dia miarahaba anareo ny fiangonana arabaina nomen'Andriamanitra ny farany hoy ny soratra masina fa ianao no nampivoaka ahy avy tao an-kibo nankinina taminao hatrany am-boaka aho hatrany an-kibon-dreniko dia Andriamanitro ianao. Ary rehefa tapitra ny andro fidiovana araka ny lalan'i Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerosalema izy mba hatolotra ny tompo. Koa hatolotro ho an'i Jehovah izy eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Hitsangana isika fiangonana hivavaka. Andriamanitra rainay io, misaotra anao zahay noho ny fanoloran'ny ray aman-dreny ity zaza ity eto anatrehanao ary makasitraka indrindra anao noho ny famindraponao tsy miova amin'ny taranaka mifandimby araka ny teny fampanantenana nomenao. Vavolombelony zany ity fianakaviana ity ka miara-miompifaliana eto anatrehan'ny fiangonana manontolo amin'izao fotoana izao. Andriamanitra ray mpamorona anay tokoa ianao zay miara-monina aminay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao no nampiditra ity zaza ity hanampisany fianakaviana sy ny fiangonana ary ny firenena. Koa meteza ray io hitany ray aman-dreny sy ny mpikarakara ianao aza ho ny hery hanatontosa ny asa fikolokoloana sy fanabiazana ity zaza ity. Ampanjakao an-tokantranony ireto ray aman-dreny ireto izay nametrahanao ity zaza ity miteny sy mifihetsika mba ampitiavana mba hahatsapany zaza ny fitiavanao Andriamanitra miseho eo amin'ny fiainany andavanandro. Toany fanahy mazoto ny ray aman-dreny mba azahoany manolotra ity zaza ity handray ny sakramentany batisa amin'ny fotoana mahamety zaza. Ity zaza ity ane tompo tsy njovy na mitoetra na mandeha na miditra na mivoaka ary ankinay eo am-pelatananao ny andro no manontolo mba hizorany amin'ny fahatahorana anao dia vozy isan'andro ny herin'ny fiangonana mba azahoany mampita amin'ny zanaka sy ny taranaka mifandimby ny fitiavanao. Anao ny zaza, anao ihany koa ny ray aman-dreny, raiso ary tahio
mba hitombo tena saina fanahy androso fitia eo anatrehanao ny zaza amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanonana ny vavakay. Amen. Petraka ny fiangonana. Miaraba nareo ray aman-dreny ny fiangonana. Ento ity zaza ity katario hitombo saina sy tena ary fanahy androso fitia eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona. Ary aoka ianareo iomana ny amin'ny andraisany ny sakramentan'ny batisa. Amen. Mangataka feonkira dia hiverina amin'ny toerany izy ireo. Hira fahenina amby 700 ny andiny voalohany sy ny andiny faharoa no ataontsika dia hiakatra eteo anoloana ireo namantsika izay atokana ho mpandray ny fanasan'ny tompo. 700 ny andiny voalohany sy ny andiny faharoa. Malala rehetra ao amin'ny tompo noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia fifaliana ho antsika anio andray ireto olombonjena nampiny tompo isan'andro ny fiangonana ireto. Vavolombelony fanekenin'izy ireo isika fiangonana dia ny antso sy ny fitiavan'ny tompo izay niantefa tamin'izy ireo ary miombona amin'ny fahatsiarovana hanavao ndraiky koa ny efa niantsona sy nandraisana antsika tsirairay ka nanaovantsika ilay fanekena tsara teo mason'ny fiangonana. Aoka ary isika ampiray ny fontsika sy ny fivavahantsika amin'ny fandraisana ireto avantsika ireto mba ho isan'ny tenan'i Kristy ka iombona amin'ny fanasana masina. Fa efa nampianarina ny fotom-pinoana kristianina araka ny soratra masina izy ireo ary nahatanteraka ny faneken'ny batisa. Aoka ary isika hitsangana hivavaka. Hivavaka isika. Ry ray mandraka izay io. Misaotra anao amin'ny fonay manontolo izahay. Sitraka ao mantsy ny nanome toky anay fa ny teny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay
ary ho an'izay rehetra lavitra na iza antsony fitiavana anatiny anao. Andriamanitra tsara sy mahatoky eo, niny fanambaranao izahay. Teo amin'ny batisa dia nanokana ny zanakay ho anao izahay, ka nangataka ny rotsahan'ny fahasoavanao aminy. Nampianarinay ny filazantsara izy, ary niezaka izay na dia malemy aza mba hitarika azy ho amin'ny fiainana mandrakizay. Dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Ary ankehitriny rehefa nandre ny antsinao izy, dia afaka hifidan-kahalalana ny lalana izorana, dia indro tonga eto anatrehanao mba hanambara ny finoana. Ry Tompo, mba hinoany ny vavaka rehefa miakatra eo aminao ho azy ireo. Raisiko izay rehetra anio ho amin'ny firaisana masina aminao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatana izany ho azy any, ary ho anao ray any an-danitra sy ho an'ny fanahy masina ny dera sy ny lazary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. aokary hoenontsika ny teny avy amin'ny soratra masina. Hoy Jesosy Kristy Tompo, izaho ny mpiandry tsara, ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Raha misy olona ta hanaraka ahy, aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliny ka hanaraka ahy. Fa na iza ta hamonjy ny ainy dia avery azy, ary na iza ta avery ny ainy noho ny amiko dia ahazo izany. Fa inona mono soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy? Ary inona nomen'ny olona ho takalon'ny ainy? Fa na iza no anao ny sitrapony raiko izay any an-danitra, dia izy ny raha lako sy anabaviko ary reniko. Ary amin'izany nazovy anaiky eo anatrehan'ny olona, dia ekeko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Ary nazovy andaa eo anatrehan'ny olona, dia ho lavo kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Mangataka anareo ary izahay ry hava malala, mba hamaly ny fanekena ilain'ny fiangonana amin'izay rehetra teo isany. Ianareo va minan'Andriamanitra pahary atsika sady raintsika any an-danitra, izay tia atsika ka manome an Jesosy Kristy zanany lahatokana izay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjena atsika? Mino an Jesosy Kristy zanany izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota mibebaka ka manaiky azy ho tompo sy mpamonjy va ianareo. Mintsy manaiky aho. Moa ianareo va manaiky eo amin'ny tenanareo ny fanekeny batisa izay nandresanareo ny fanomezan'ny fanahy masina, mba hizoranareo amin'ny lalan'ny fiainana kristianina, ka ho tian'Andriamanitra sy ankatony sitrapony, ary ahatsiaro fa ny vavaka sy ny famakiana baiboly ary ny famonjena ny fanompompivavahana sy ny fanasana masina no adidy sady tombotsoany miny. Manaiky nio ty sy ankatoa aho. Aokary todika any amin'ny fiangonana ka hanambara ny fanekenareo ampahabe maso ianareo. Izao Razafindray Mele Emile Bronson. Izao ny Rina Tambry Karakotondrapa dia manaiky sy mino fa i Jesosy ny tompoko sy mpamonjay, voavelany ny heliko ary asiko ny famonjena, ka ireko ny hotisy anompa-azy amin'ny foko rehetra. Nanapa-kevitra ao ny andray ny fanasan'ny tompo izay anehoany mino ny faneken'ny famonjena sy ny fampihavanana nataon'i Jesosy Kristy. Ekeko fa ny soratra masina no ambaran'ny tompo amin'ny fiangonana sy ny mpino tsirairay sitrapony, koa ezaka ao eo ambany fitarihan'ny fanahy masina, ny andinika azy sy ajoto amin'ny fanarahana fampianarana amin'ny fomba samihafa, fiaraha-mivavaka, toroteny, fiaraha-mandinika soratra masina sy ny sisa. Amin'ny maha isamino ahy dia ataoko zava-dehibe sady voalohany ny fitandronan'ny voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fitondrantenako, ary ezaka ao ampiasa ireto talenta sy ny fanomezam-pahasoavana nomeny ahy mba hanompoko azy eto amin'ny fiangonana sy amin'ny toerana rehetra leo. Ny an'Andriamanitra no ankinako hanatanterahako izany rehetra izany. Amen.
noho izany fanekena nataonao teo zany dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanakary fanahy masina no itsofanay rano sy andraisanay ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy ka anasanay ianao handray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny tompo ary Andriamanitra retso-to izay efa niantso anao hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anao. Amen. Mahereza sy mahatanjaha fa ny tompo momba anao. Noho izany fanekena nataonao teo zany dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanakary fanahy masina no itsofanay rano sy andraisanay anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy ka anasanay anao handray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny tompo ary Andriamanitra retso-to izay efa niantso anao hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anao. Amen. Mahereza sy mahatanjaha ny tompo momba anao. Amen. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra io, misaotranao izahay noho ity ora nomenao iainana eto anatrehanao ity. Apetraka eo an-tananao raha io ireto mpanomponao ireto izay voavina namafy ampahibe maso ny fanekeny taminao. Ianao ry Andriamanitra raha io no niantso azy ko namaly izany antsonao izany izy. Taio ny fanapaha-kevy ny toetra amin'ny fatokinanao ka mba omeo azy ny hery aretany amin'izany noho ny fanahinao masina. Ianao ihany no aoka anomana azy anatona latabatra masina sy ampiditra azy ho amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Ataovy marina ny fibebahana, matanjaka ny finoana, tsy azo zogozonina ny fanantenany ary mahery ny fitiavany. Aoka hifikitra mafy amin'ny marina izay mahavonjy izy ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalahana izany ary sehony amin'ny kery mandrakariva eo anatrehan'izao tontolo izao vavolombelona amin'ny teniny sy ny asany. Mivavaka aminao izay tompo mba omeo anay rehetra koa ny androsatrany eo amin'ny fiainana kristianina mibanjina fanjakana mandraka izay efa nampanantenainao ho amin'ny zanakao. Eno izay ry rainy famindram-po fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao malalanao mpamonjy anay no entinay mivavaka aminao. Amen. Ry mpandray fanasan'ny tompo vaovao, tany mafy izay anananao mba tsy hisiaka ny satroboninahitra ao dia mitomboa amin'ny fahatsarana rehetra ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Anao hirairay ny katekomena izao.
Iangaviana ny tompon'ny fiara kia Pride 482 595 gris io mba akisaka kely vetivety tompoko. Tonga amin'ny fotoanan'Rojombavaka isika izao ry havako arak'izay efa fanaontsika koa angatana hitsangana eny am-pitoerana eny ihany ireo rehetra izay mahatsiaro mankalaza ny tsingerinandro izay nahaterahany amin'izao volana septambra izao. Angatana ihany koa hitsangana ireo rehetra izay nandray fahasoavana fitahina maro samihafa avy amin'ny tompo ka tsaroana ihany koa amin'izao volana izay diavintsika izao. Angatana hitsangana ihany koa ry havako ireo izay azo mpahoriana namoya ny havana mantsakaiza ary farany dia angatana ihany koa mba hitsangana eny am-pitoerana ihany ireo rehetra izay mandalo fizahan-toetra tsarotra ihany koa ka ilana ny fampitrotroana-bavaka dia angatana hitsangana ihany koa. Andeha hiaraka hivavaka isika ry havako. Misaotra anao izay ry Andriamanitra tomponay noho ny amin'izao fotoana izao. Ahafahanay mitodika manokana aminao noho ny amin'ireto mpanomponao maro samihafa izay mijoro eto anatrehanao Andriamanitra tomponay. Misaotra tompo ny amin'izy ireo izay maro be no mankalaza mahatsiaro ny tsingerinandro izay nahatongava ny tety amin'izao tontolo izao izay fantatray amin'ny hoe anniversaire. Misaotra tompo ny amin'ny fitahinao azy ireo tao anatin'ny volana maro, andro mifandimby ihany koa indrindra fantaona samihafa ka hatratrarany izao vanim-potoana, vaninandro ity volana izay diavina ity. Noho ny fitahinao Andriamanitra ka na dia nandalo zavatsarotra azy izy ireo dia namoaka azo amin'ny fitahina mahatretrika ianao ary indro izy ankehitriny afaka mijoro misaotra anao Andriamanitra. Misaotra ihany koa ny amin'ireo mpanomponao maro samihafa izay nandrotsahanao ny fitahina sy ny fahasoavana avy aminao Andriamanitra ka mijoro vavolombelona ny amin'ny fahatsaranao izay nasehonao teo amin'ny fiainany tsirairay avy, nisam-batan'olona, nisan-tokantrano ary mipaka eo amin'ny fiainany fiangonana sy ny firenena izany. Tsy hainay lalovam-potsiny izao fotoana izao fa misaotra sy manome voninahitra anao Andriamanitra izahay noho ny fahasoavana izay asehonao isanandro ary tehirizanao ny mpanomponao eo ambany fahasoavanao Jesosy Kristy izay mpamonjy anay. Fa indreo ihany koa tompo ireo havanay izay tena iray aminay ihany noho ny aminao Jesosy Kristy tompo namoy ny havatiana, ireo fianakaviana iray tampo mijoro eto anatrehanao ihany koa izay ankehitriny. Ampianarinao izahay amin'ny hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ho anareo amin'ny Kristy Jesosy. Dia misaotra anao izahay tompona dia mangidy toy izany azy ary isaorana ihany koa fa noho ny fitiavanao Jesosy Kristy tompona nahafahan'izy ireo nijoro vavolombelona tao anatin'izany fahoriana izany ka nahafahany nanome voninahitra anao Andriamanitra ihany koa na dia heverina efa mangidy azy izany. Matoky izay fa ianao Andriamanitra fanahy masina, ilay Andriamanitra mpampahery, Andriamanitra mpampionina no hampahery azy ireo tsirairay avy. Ka ireo fahatserovana maro samihafa niarahana tamin'izany namana fianakaviana iray tampoavana matsakaiza ray aman-dreny izany dia
hosoloanao fifaliana sy fitahina noho ny aminao Jesosy Kristy Tompo izay efa nandresy ny fasana sy ny fahafatesana ihany koa. Indreo ihany koa ny mpanomponao izay mandalo fizahany toetra mahamay, mitolona ady sarotra, nampianarinao anay tamin'ity anio ity Tompo. Fa ny fahatokina ny herinao Jesosy Kristy Tompo sy ny fananana ny finonanao ny fiazonana izany dia ampy hanafaka sy hamonjy anay. Matoky izahay Tompo fa ireo mpanomponao ireo dia ho azonao amin'ny tanam-pitiavanao ka mba hatokiny izany herinao Jesosy Kristy Tompo izany ka ho valinao izay angatahany tsirairay avy araka ny tandrify azy aby Tompony amin'izay olana sy zavatsarotra antrehany. Tsy ireo mitsangana ireo ihany Tompo fa marobe ihany koa amin'ireo izay tonga eto amin'ny teny ity no miandrandra ny fanampianao Jesosy Kristy Tompo, indrindra amin'izao fotoana izay hiatrehana ny fidiran'ny mpianatra izao. Hotahinao ny iray aman-dreny, hotahinao ireo mpanabe, hotahinao ireo tompon'andraikitra isa-tsokajiny aby mba hahafahany manatanteraka izany. Ary eo ihany koa Tompony mpanomponao izay nahatsiaro ny fahasoavana taminao ka ny voady nanatanteraka sy nanefa izany tamin'ity anio ity. Ianao Jesosy Kristy Tompo ny handrotsaka be dia be ny fahasoavana ho azy ireo amin'ny androm-piainany ka hijorono ho vavolombelonao mandrakariva. Dia izany no vavaka sandratray amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo ary misaotra ny amin'ny valim-bavaka izay arotsaka ho an'ny tsirairay avy. Fa azonay antoka fa ny Andriamanitra izay ivavahanay dia Andriamanitra mamaly vavaka ka dia misaotra indrindra Tompo mankasitraka Jesosy Kristy. Amen. Afaka mipetraka ianareo ry havako. Izao dia tonga amin'ny fotoana izay ilazana ny raharaha ny fiangonana isika. Ho amin'ny fanahinao neny Tompo ary ho aminareo neny fahasoavana. Fa ianao kosa dia mareta amin'ny izay zavatra ny anaranao sy nampinonanao satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Fa hatry ny fonom-bola zaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay nampahendry ianao amin'ny famonjena amin'ny finoana izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Izay soratra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandraisen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ka vonina tsara ho amin'ny asa rehetra. Timoty 2:7-12 sy 17. Toy izao indray mivoavovo iray tamin'izao maraina izao. Sampana mpanazava stily, finaritra. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa tanteraka ny lasim-pivondronana izay nitanterahana tany Mantasoa ny 7 ka hatramin'ny 15 ny volana Aogositra. Isaorana ny biazina rehetra, ny mpiandraikitra ary ny komiti-pivondronana na nitanteraka izany. Tolorana fankasitrahana manokana ny filohan'ny fiangonana tonga nitsidika ny lasy sy nampaherin'ny sampana. Misaotra ny safify tamin'ny fiarah-miasa tamin'ny asa sy fampahirezana ary ny fiangonana manontolo izay nanohanam-bavaka amin'izany. Ireo filoha izay zanaky ny chapelle izay tonga nanantanteraka ny tarazo. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Mivory ny kapesy sy ny mpiandraikitra ny alahady 9 ny volana septambra. Ny komitin'ny liturjia fiadanana. Ampatsahivina isika komitin'ny liturjia ny amin'ny fivoriana izay atao aorian'ny fanompoam-pivavahana. Ka antsoina amin'izany ny voamera ara-panahy isa-tsampana dia manantena ny fahatongavantsika ny amin'izany. Tahiny Tompo. Sampana sekoly alahady, finaritra. Miverina ny tanketsa ny hariva amin'ny 3 ora mamerikira ho fanomanana ny concert.
Miverina ihany koa izy ireo isaky ny alarobia hariva amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 3 ora sasany, asabotsy maraina amin'ny 7 ora hatramin'ny 12 ora. Anjaran'ny sekoly alahady no mitarika ny fotoana any Manjakandriana ny alahady 15 ny volana septambra ho avy izao. Koa entana isika mpampianatra, mpianatra ary ny komity hisoratra anarana any amin'ny mpampianatra mialohan'ny alahady 9 ny volana septambra ho avy izao. Ary any koa isika no amolavola sy andinika ny tetikandro, tetibola ary ny tetikasan'ny sampana. Ny fanombohan'ny taom-pitezana 4/22/2022 kosa dia ny alahady 7/20 ny volana septambra. Sampana Dorcas. Misaotra an'Andriamanitra lehibe izahay fa nomeny fotoana hery sy tanjaka nahafahanay nanantanteraka ny tafika masina izay notanterahana tany amin'ny FJKM i Mahagaga Morondava ny 7/20 ka hatramin'ny 9/20 ny volana Aogositra lasa teo. Misaotra ny mpitandrina sy ny bron fiangonana nanome alalana tamin'izany. Misaotra ny renim-pia, ny kristiana rehetra tamin'ny fanampiana sy ny vavaka nataonareo. Izany tafika masina izany dia famalina ny antsony Dorcas rahavavy tany an-toerana ka isaorana manokana azy ireo izany tamin'ny fandraisana rehetra. Ny aingeteto izay ny 7/20 ny volana Aogositra tamin'ny 9 hariva, tonga tany ny 20 ny volana Aogositra tamin'ny 2 ora tolakandro. Toy izao ny zavatra natao tany. Ny 20 Aogositra hariva ka hatramin'ny 4/20 Aogositra dia nitsidika tokantrano tao amin'ny chapelle ny Morondava. Ny alahady 15/20 ny volana Aogositra tamin'ny 9 ora maraina kosa dia fiaraha-mivavaka tao amin'ny chapelle militaire Morondava ary tamin'ny 9 ora maraina kosa tao amin'ny FJKM i Mahagaga. Ny hariva dia nisy ny takariva mahafinaritra ny arahana tamin'ireo sampana velona rehetra tao amin'ny FJKM i Mahagaga. Tokantrano voatsidika miisa 7/20 ary nisy ny marary nanaovana ny asan'ny mpiandry. Nisy ihany koa ny asa sosialy natao tany an-toerana satria dia nisy ny trano may nandritra ny fotoana nandalovana tany ka nanolotra izay voatsirambin'ny tanana. Tafaverina somatsara ny talata 3/20 ny volana Aogositra tamin'ny 9 ora maraina, izay 2/20 mirahavavy, voninahitra ho azy irery ihany. Rakim-pisaorana. Misaorana Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorana ny anaran'ny masina. Noho ny fahafahana fanadinana baka dia manolotra rakim-pisaorana ho an'ny tompo, ho an'ny sampana sekoly alahady sy ny sampana VFL. Nanisy soay araka ny fahamarinako Jehovah, araka ny fahadiovan'ny tanako no namaliny ahy. Noho ny volana fitsingerenana nahaterahanay telo mianaka amin'ity volana septambra ity dia manolotra rakim-pisaorana ho an'ny fiangonana izahay. Misaorana Jehovah ary fanahiko. Jehovah Andriamanitra, lehibe indrindra ianao, fa mira-piratana sy voninahitra no fitafinao. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny fiangonana no nahatraranay 17 taona ny fanambadianay. Mangataka vavaka ho an'ny ankonako mba hitohizany fitahiana ho anay hatrany. Atolotra ho an'ny fiangonana. Eny, aoka hisaotra ny tompo aho ka tsy hisy ho adinoko ny soa nataony. Rakim-pisaorana noho ny fahafahako tamin'ny faninanana ho mpianatra ho manam-boninahitra. Atolotra ny révérend Rakotsafy Mikael sy ireo mpitandrina eto amin'ny chapelle militaire. Misaorana Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorana ny anaran'ny masina. Rakim-pisaorana atolotra ny fiangonana, mangataka vavaka sy iran'ny chorale matoky anao. Filazana manjo. Noho ny fihavanana dia mampandray anareo izay fa hanody mandry eo amin'ny tompo teo amin'ny 17 taonany ny malalanay ny talata 17 ny volana Aogositra, vololon'ny aina Joseline. Hoy ny vadiny professeur Razafy Arvony Michel, ny zanany Razafy Arvony Saotra ny aina Tojo sy Nanja Arlanto, Razafy Arvony Tolon'ny aina Manantsoa sy Erika,
ary Rakotsizafy Ajatiana sy Iriniaina Vololonjara. Noho izany dia anatanteraka famangina amin'ny fiangonana rehefa vita izao fanompoam-pivavahana izao ary nanolotra fararakitra ho an'ny fiangonana izy ireo. Izay indray vaovao voaray tamin'izao maraina izao, voninahitra ho azy irery ihany. Andray ny sakramenta ny batisa ireto zaza ireto amin'ity herinandro ity. Rakotondrina Avosoa Kanto Fahendrena, zanaky Rakotondrina Rakotomavo Samuel sy Andosandratana Manjaka Hermanina. Ny zaza fanomezan-tsiory Niriko, zanaky fanomezana Sarobidy sy Ralalarosoa Onjatiana Saloy. Ho tanterahana ny fanamasinana ny fanambadininy ireto namantsika ireto, Daneberg Lars sy Malalany Aina Nasoa Orela amin'ity herinandro ity. Anatanteraka ny rakitra isika, ao anatin'izany dia nao hira ny korala.